Tsy misy afa-tsy ny fametrahana ny vahaolana maritra no hitondrana ny Madagasikara amin'ny famahana ny olana misy eto amin'ny krizy izay ihany koa no natao mba hialana amin'ny fiverimberenan'ny krizy misy eto amin'ny firenena. Io moa ny fanehoan-kevitra izay noentiny avy eo anivon'ny MFM androany sy raha naneho anivony mahakasika ny raharaham-pirenena izy ireo, naneho anivony ihany koa mahakasika ny fanatanterahana ny fifidianana ety antoko ety moa dia nanambara fa ilana ny fiverenana andatabatra boribory, ilaina ihany koa ny fanelanelana izay tanterahan'ny FFKM. Matoa misy ny crise, misy ny tsy fitodi-kevitra zay zavatra izay ka matera hevitra ny ombonan'ny rehetrarehetra. Matoa misy ny tsy fitodi-kevitra dia mazana le fijery izay ao anatin'ny vilany no tsy itovizana, ary efa tsy itovizana sarotra ihany dia mandrafina azy. Zay mahatonga ny hoe aoka hisy mpanelanelana atoteny hiasa andravina amin'ny zavatra zay zany ao anatin'ny MFM dia isan'izay nandroso voalohany hoe aloha hiverina amin'ny toerany FFKM ka ambainy toerana mpandamina ao anatiny eo. Zay raha ny hevitray manokana ao anatin'ny mouvance gouvernement zay tsisy tena hevitra ny momba zay fa ny heverina kosa fa hoe mila halamina ny zavatra misy ao satria naotlazaka hoe ho tonga amin'izay hoe fifidianantsika sa zay ve no halaolana tena avy manahirana ihany zay satria miavatra constat hitantsika ny hatretra hoe isaky ny feritaona folo dimy fito ohatrany ary miakely io feritaona io dia misy foana tota ka tsy zay angamba ny tokony hoe ary tongavany atao hoe mpanao politika fa mametraka zavatra tena hoe halaolana maharitra amin'ny fitondrana ny ty firenena ty zay zay raha ny fahitana ny zavatra misy eto dia mbola tsy ahitana fisokafana amin'ny fitondrana eto antsika satria ohatrany manahy ihany koa zay manahy zay so mba tsy tongava zany